ta vie en grand, big. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Lulain TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Raha te hampirindra sy tiana mora fiainana andavanandro, safidy ohatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Zara raha nahitana parlemanta teny amin'ilay hetsika mitotsainy antenimera rotonta na mitondra ny lohateny hoe antenimera manakaiky vahoaka fa ny tabilao maneho ny fomba fiasa ao amin'ny antenimera rotonta no nameno ny tokotany. Antonta taratasy 520 no natolotry ny samifinina eny anivon'ny fitsarana ny taona 2024 miandry ny fanasaziana sy ny fanagiazana ireo fananana azo tsy ara-dranony izy ireo. Nangina tanteraka ary zara raha nahitana omby ny tsenany omby tao tsiroany mandidy na ao anatin'ny fotoanany tsena zara toka omby manodidina ny 500 sy arivo hatramin'ny 3 arivo isan-kerinandro no amidy rehefa tsena. Tafiakatra 2 alina ariary ny iray kilao amin'ny kafe amin'izao fotoan'izao eny amin'ny mpamongady. Ny faratsiany lalana any amin'ireo toerana mpamatsy kafe no isan'ny antony mahatonga izany hoy ny teknisianina. Ary farany nandresy ny conservateur tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana tany Royaume-Uni raha ny voka-pifidianana vonjy maika any an-toerana. Na misy azy io fandreseny io, tsy manana ny maro anisy intsony ny antokony Theresa May izay niantso amin'ny fanaovana io fifidianana mialohan'ny fotoana io. Ny andinindiny izay avy hatrany. Tombo klasy tomboko vavy faly miarabanao indray tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa naraka izany hatramin'ny farany. Lafiny politika avy hatrany io santarantsika ny fampalalam-baovao. Nitotsaina io maraina io teo amin'ny tokotany malalaky ny tranombokim-pirenena Ampeflo. Ilay hetsika no tontosainy antenimera rotonta nampitondray ny lohateny hoe antenimera manakaiky vahoaka. Zara raha nahitana parlemanta teny amin'ny toerana fa ny tabilao maneho ny fomba fiasa ao amin'ny antenimera rotonta no nameny ny tokotany. Fanadidiny Rarson avy hatrany. Antenimera manakaiky vahoaka be ireo olom-pirenena no niandro parlemantera natrika ilay fotoana maraina io mba hoe fotoana hitafana mivantana amin'izy ireo. Vitsy dia vitsy toy ny mahazatra ireo parlemantera mba nijanona naharitra teny an-toerana. Tabilao maro loko sy arifomba no namen'ny tokotany ny solitena azy ireo. Tanora avy amin'ny sapam-pampianarana vitsivitsy no hitany adevitra teny an-dampihazo manoloan'ireo mpianatra toa azy ireo ihany. Tsy hita ireo parlemantera nikarakara ity hetsika antenimera manakaiky vahoaka ity. Velomatreo ilay nofinofy efa mitafana mivantana amin'izy ireo. Manana exemple sy ohatra samihafa na roso teo amin'ny laboratoire. Samy mahay maneho hevitra nareo fa ny kely katatao. Manoloana ny tsy fahavitrian'ny parlemantera miatrika sy mitafana vahoaka, indrindra ny tsy fahatongavana manatrika fotoam-pivoriana dia tsy nitsitsy fitenenana ny solombavam-bahoaka avy any Manakara Razafy Matratrabelona ny amin'ny tokony hametrana izy ireny fialana. Marina ny teninao zany voamaly any teny an'izay hoe isika no karamain'ny vahoaka hiasa ho anazy. Ka rehefa sy tagnano solombavam-bahoaka koa raha mametra fialana sy problema amin'izany la ohatra ka sy tagnano ny asa koa. Solombavam-bahoaka firy no asa metra-pialana manoloan'ireo tombontsoa be azony na misy aza ny tsy fahatanterahan'ny asa-tsakany sy andavany. Ny mifanohitra amin'izay aloha no hita. Izay vondrona ahitana solombavam-bahoaka tombontsoa no idirana na dia efa rarahana lalam-pandrenana izany.
fatahorana vahoaka ve nitsasaina miatrika azy mivantana eny amin'ny misy azy amin'izao fahasairana ameo pampana mazo azy izao. Tompona ndraikitra tsy hafa-miala amin'ny fisian'ny fanitsakitsahana lalàna, kolikoly, fantrana mazy ny firenena amin'ny parlementaira rotonta. Tsy fetsika tsy hanandania mbola toy io natao marana io tetsape filoha ny tadiavin'olom-pirenena fa ny fampiresana amin'ny vantany aminy toy ireny natao nandritra ny fampielezan-kevitra ireny. Ny fokon'olona nalamina ho fokotany no sehatra iainana ivelarana, ifanakalozana sy fampiarana amin'ny fandraisana mavitriky ny olom-pirenena raha ny voalaza ny savaranando ny lalam-pandrenana saingy tsy izay no zava-misy eny anivon'ny fokotany. Savorivory no iainany fokon'olona vokatry ny tsify sy ny fampahalalana mazava avy amin'ny ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Andry Rarson Hatrany. Kitry farany fampandrosoam-pirenena sy ny fametrahana ny tantandalàna ny fametrahana ny rafitra fitsinjaram-pahefana izay voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana tsinona izany fa ny fokotany. Isan'ny rafitra iray ao anatin'ny savaranando lalam-panomerana mihitsy no milaza fa ny fokon'olona anaty fokotany no sehatra iainana, ivelarana, ifanakalozana sy ifampiarana amin'ny fandraisana anjara mavitriky ny olom-pirenena. Ny commune, ny faritra ary ny faritany no vondroboaka party ny fitsinjaram-pahefana eto amin'ny repoblika. Ny fokotany no mandrafitra ny commune. Hatramin'izao dia ny lalàna 7,470 no mamaritra ny fomba fiasa eo amin'ny commune sy ny fokotany. Misy ny savorivory ankehitriny noho ny tsy fampiarana ny andininy fafito amin'ny lalàna io, izay milaza fa 3 volana aorian'ny fametrahana ny ben'ny tanàna dia anjara no mametraka ny rafitra eny amin'ny fokotany. Niteraka savorivory sy resabe ny tsy nanatanterahan'ny ben'ny tanàna izany ary ny fidiran'ny distrika tamin'ny fifidianana na fanendrena ny filoha-pokotany araky ny nambaran'ny KMF Knoe. Anisany resabe ihany koa teto amintsika ny hoe ho tendren'ny chef district ny fokotany. Mifidy zany ireo fokon'olona eny fotony. Izy ireo no manolotra anaran'olona anankidimy izay atolotra eny anivon'ny district, dia ny district no manendry olona ray amin'ireo izay natolotra ireo. Maro hoe misy tsy tena mazava tsara ihany koa ilay fomba fampitondrana satria misy ihany koa ny mpitantsoratra sy ny mpitambola izay atolotra ny commune, tendren'ny commune. Tsy mazava amin'ireo intsony ny rafitra eto an-tanàna amin'ny fokotany. Miteraka savorivory ny fisian'ny andaniny, izay ny filohan'ny fokotany sy ny lefiny, tendren'ny district, ny ankilany, ny sekretera sy ny mpitantsoratra, tendren'ny commune, raha ny nambaran'ny filohan'ny fokotany atetezana voalohany. Ka ilaina ny fanavoazana sy fampahalalana mazava nalàna amin'izay andraikitry ny tsirairay avy. Hatramin'izao tsy fantatra intsony ny hoe na ny district na ny commune ny tena mianjaikitsan'ilay fokotany fa ny fantatra zany rehefa niova ilay statut particulier ana Antananarivo dia nomena ny district ny fanendrena ny chef pokotany sy ny adjoint fa ny secrétaire sy ny trésorier lasa tany amin'ny commune. Izay fiovan'ny lalàna izay zany no hatramin'izao ny tokony ilaina ny fanamboarana an'izay lalàna izay zany mba hampirindra tsara ny zavatra tokony atao ho an'ny ety amin'ny fokotany. Tsy afa-miala andraikitra amin'izao savorivory amin'ny rafitra fokotany izao ny ministera PIA dia ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny sian'ny fanazavana ny olom-pirenena marina mahakasika ity rafitra ity. Hoy Hatrany ny avy amin'ny KMF Knoe. Tompona andraikitra amin'izany ny fanatanterahana voalohany indrindra mamoaka ny décision rehetra ministerany atitany. Tsy afaka miala angalana izy ary tsy afaka miala fotsiny amin'izao hoe tsy andraikiny fa izy ny tokony ametraka mazava tsara an'izay. Ny tsy fanarahana ny lalàna efa misy sy ny tsy fampiarana izany no lesoka lehibe indrindra amin'ny fambadiana andraram-panjakana ankehitriny, miampy ny kolikoly sy ny akamakama. Manampy izany ny tsy fandraisan'ny ben'ny tanàna ny andraikiny ihany koa raha amin'ity resaka fokotany ity amin'ny fametrahana ireo olona tokony andrafitra ny eo anivon'ny fokotany araky ny nomeny lalàna azy ireo. Fa tsy naza ombaly ny mahafapo ny dinika ny fanaovan'ny prakidraran'ny fitsarana sy ny tompona ndraiky mpanjakana hoy ny filohan'ny sendika ny prakidraran'ny fitsarana eto Madagasikara. Mitohy amin'ny herinandro ny fitokonana tanterain'izy ireo vokatra izany. Fanadihadiany onona saina.
Mitomanerana nosy ny fitokonana ataon'ny prakidrara eo anivon'ny fitsarana. Tsy isy ihany koa ny servisy minimum hoy ny filohan'ny syndicat tamin'ity andro an'ity. Teboka roa no tsy ahitana marimaritra iraisana eo amin'ny mpitondra fanjakana andaniny sy eo anivon'ny prakidraran'ny fitsarana ankilany raha ny fanazavana. Satria mbola tsy nahita marimaritra iraisana amin'ny point anankiroa zany mbola tsy mampitovy hevitra anay hatramin'izao. Dia ny versement moa zany efa mbola tsy nahitana fa ny émolument no efa mba nisy ihany koa zany initiative ny fitondrana hamahan'izay émolument zay. Fa ny versement zany mbola mifandrirotra izay hatramin'izao. Mikasika ny fanambarana nataon'ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana omaly. Namaly zany ny prakidrara ary nanambara fa tsy tokony ho tonga amin'ny fandrahonana ny fitokonana ataon'izy ireo. Fa zava-dehibe aminay rehefa mampiantso izy vonina hamahany olana dia zava-dehibe zay mieux vaut tard que jamais ozy izy ny firenena vahiny dia zay zany mety aminay hoe mifampiantso dia mifampiresaka mifamaha olana dia fa tsy tokony ho tonga amin'ny fampitahorana fampiororona matetika mantsy rehefa mitaky ny olona dia ampitahorona ampiororona. Manoloana ny fitarainana ataon'ireo mila rarahina anivon'ny fitsarana nanambara ny filohan'ny syndicat fa tsy maintsy ho vity zany rehefa mamaly ny fitakiana ataon'izy ireo ny mpitondra fanjakana. Asa-pitsarana moa zany maha instance azy zay tsy maintsy misy foana ny instance zany ny instance zany dia hoe ny asa mandeha ao mbola tsy vita. Tsy maintsy misy zay menimenina moa ny olona menimenina fomba ny manana marary ny menimenina saingy ohatranay marary koa menimenina ihany koa izahay fa mba mangataka amin'ny vahoaka malagasy mba iompeo aminay ary haharitra aloha satria na ny qualité de service omenay raha ohatra ka marary izay ato amin'ny prakidrarany omenay ny justiciable mety tsy afa-po any justiciable eo anatreny zonay voakitikitika. Miankina feno amin'ny mpitondra arak'izany ny fisokafan'ny lampan'ny fitsarana manerana ny nosy. Ireto prakidrara ireto izay nanambara fa vonona trany amin'ny fifampidiniana saingy tsy lefitra amin'ny fangatahana ataon'izy ireo. Fa eo amin'izay lafiny izay trano tsy tokony afangaro amin'ny fitokonany prakidraran'ny fitsarana ny fitokonana ataony syndicat ny mpitsara raha ny fanazavana na izany aza nefa misy fiatraikany amin'ny raharaham-pitsarana sy ireo aratsy mangaika miara-miasa aminy akaiky avokoa ny fitokonany rotontony tarôry ny fanadihadiany gaeton Andretsilava. Tsy miakatra fitsarana ireo voatazona eny am-ponja, tsy miakatra fampanoavana ihany koa ireo voatazona eny amin'ny violon. Mikatona ny fitsarana mbola mitoy ny fitokonana ataon'ny prakidraran'ny fitsarana sy ireo mpitsara. Tsy tokony afangaro ny fitokonana misy fitakiana ka iandrasana vahaolana amin'ny mpitondra sy ny fitokonana noho ny tsy fetezan-daharaha sy ny tsy fanaran-dalàna, hoy ny sekretera jeneraly ny prakidraran'ny fitsarana. Tsy mitovy le fitokonana, zay zany tsara petraka. Ny anay misy zavatra takinay zay tokony ifandiniana aminay. Azonareo le izy. Ny any SMM ane raha tsika mahita amin'ny fitakiana rehetrarehetra io dia misy zavatra zay tianao apetraka ho an'ny fomba fitondrana sy fomba fijerena ary fanatsarana ny tontolon'ny asa-pitsarana eto Madagasikara. Zay ngamba tsara hazava anatin'le izy. Raha ny fijeriko ny banderole zay apetraka ndry zareo aloha dia zay hoe tany tandalàna. Taoko ngamba tany tandalàna zany tsy ilana fandiniana amin'ny prakidrarana zany. Fitaoko tany tandalàna zany tsy ilana fandiniana hoe amin'ny syndicat ny prakidrara ary tsy ilana fandiniana amin'ny SMM. Ny fandiniana tokony atao amin'ny SMM dia raha ny SMM tsy mampiatra an'le lalàna zay tokony ho ampihariny zay ngamba ny ilana fandiniana fa le izy tsy hany fa hoe ilay tany mihitsy no ohatrany manana endrika tsy tandalàna dia aleon'ny SMM mampivandravandra zay zavatra zay. Ny tsy fetezan-daharaha eto amin'ny tany sy ny firenena araka izany no mampitokona ny mpitsara rehetra manerana ny nosy. Maro loatra ny gaboraraka sy ny tsy fanaran-dalàna miseho ary miainga avy amin'ny mpitondra fanjakana izany. Maro ihany koa raha ny fanazavana ny fitsabahan'ireo ambaratonga-pahefana maro amin'ny raharaha fitsarana ka tsy manana ny faleovantena intsony izy ireo. Ohatra amin'izany ny raharaha Claudine, ny tranga-tany Manakara, Ampania ary Tomasina. Vao omaly anefa dia efa tsikarotra sahazy ny fahavoazana nateraky ny fitokonan'ireo mpitsara sy ireo prakidrara. Raha misy sa 7 avy any an-tany mora tokony hiakatra fitsarana ary misy sa 4 avy any Tsiafano naverina. Ankoatr'izay, ireo voatazona ny amin'ny violon-ny polisy sy ny zandary tokony hiakatra fampanoavana. Raha ny lalàna tsy tokony oatra ny 17 ora ny fitazonana azy ireo. Raha mitoy anefa ny fitokonana, mihoatra ny 20 ora na 5 andro ny hitazomana azy ireo any amin'ny violon. Ho feno ny violon
tsy voaja ny lalàna sy ny zoma olona. Iverina iasa ny alatsinain'izao ihany moa ireo mpitsara ireo ho fitsonjovana ny vahoaka ho izy ireo. Mitoy ihany anefa ny fitakiana ny fampiarana ny lalàna na mijanona aza ny fitokonana. Izay ny amin'iny fa ny vaovao any amin'ny faritra Kosi indray ihany Tomasina. Mitoy ny fanaparam-pehefana sy fitsabahan'ny mpanatanteraka amin'ny raharaham-pitsarana. Namoaka fidy fampiatona ny fampiarana ny didim-pitsarana mikasika ny ady tany an-toerana ny prefektura ny Tomasina izay nilaza ho nahazo baiko avy amin'ny praiminisitra. Mangataka fanazavana amin'ny mpanatanteraka manoloan'izany ny mpisolo vavan'ireo voakasika ity raharaha ity fanadihadiany Fesoro Rafaly. Namoaka didy mampiato didim-pitsarana efa raikitra ny prefektura ny Tomasina. Voalaza ao anatin'io didy fampiatona io fa ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta no nanome baiko ny OMC na organe mixte de conception tarin'ny prefet-ny Tomasina anafoana ny didim-pitsarana efa nivoaka tany aloha manafoana ny fahazon'ny tompotany ny antota taratasy rehetra. Didim-pitsarana raikitra io izay nandalo ambaratonga pitsarana hatrany amin'ny première instance hatrany amin'ny cour suprême. Ankehitriny efa dia gaga sy talanjony zahay raha nahita ity taratasy ity. Voalaza tao anatin'ity taratasy ity mantsy fa toromarika avy any amin'ny praiminisitra lehibe an'ny gouvernemanta dia nandidiny préfet izy hamory ny OMC. Izany hoe ny praiminisitra izany no manome baiko ny préfet mba hapiato fanatanterana didim-pitsarana raikitra anankiray. Tsy vitan'izany ihany fa amin'izao fotoana izao ny vady tany rehetrarehetra eto Tomasina dia nahazo toromarika tsy handray taratasy na acte na assignation hatrany amin'ny gendarme ihany koa dia nahazo toromarika tsy handray fitoriana avy amin'ny olona izay rovanay. Manoloan'izany nilaza ity mpisolo vava ity fa vohitsakitsaka ny fahaleovantenan'ny fitsarana sy ny vizon'olombelona. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia mahatonga anay manontany tena mampanontany hoe moa ve tena avy any amin'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta tokoa izao ny avin'ity taratasy ity sy ny avin'izany toromarika rehetrarehetra izany satria aminay dia mifono tsy fankatoavana didim-pitsarana ity zavatra ity. Tsy vitan'izany ihany koa fa aminay dia fanosihosena ilay fahaleovantenan'ny fitsarana izay fantatsika ny amin'ny ena aman-jery rehetrarehetra amin'izao fotoana izao fa tena takiany SMM ary indrindrindrindra tena fanitsakitsahana zon'olom-pirenena anankiray izay tsy avela hametraka fitoriana na hitaraina raha toa ka misy zavatra tsy mety nangory azy. Fampiarana didim-pitsarana efa nivoaka tany aloha no angatahana izy ireo ary tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana ny mpanatanteraka raha ny fanazavana ity mpisolo vava ity hatrany. Efa tafitany amin'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara ity raharaha ity raha ny fanazavana. Izy ireo izay mitaky ny fanadiovana ny fahefampitsarana amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asany ao anatin'ny fahaleovantena tanteraka ary lavitry ny teritery. Etsakilany maro ireo raharaha iandrasana ny fampiarana ny lalàna izay efa nivoaka. Anisan'izany ny tokony hiverenan'ireo mpitarika sindikaly miray feo amin'ny SSM na ny fiombonan-ben'ireo sindika eto Madagasikara araka ny didim-pitsarana efa nivoaka. Fa iroso amin'ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra misy tokony hanao fanambaram-pananana nefa mbola tsy navita izany ny bianco. Misy finiavana tsy hanao izany amin'ireo olona sy solombavam-bahoaka sasany. Hoy ny tale jeneraly ny bianco androany ary tsy ekeny intsony izany. Na izany azo ny olon-tsotra ataony manatitra fitarainana raha misy ny tranga mampanahiay amin'ny fahazona fananana tsy ara-drariny. Fanadihadiana entiny Gaeton Andriatsilavo. Mbola maro amin'ireo tompon'andraikitra voafaritry ny lalàna fa tokony hanao fanambaram-pananana no mbola tsy navita izany ankehitriny. Voatonona manokana amin'izany ireo olona sy solombavam-bahoaka. Maro amin'izy ireo no minitsy manatanteraka izany raha ny fanazavana azo. Efa natomboka araka izany ny procédure de poursuite. Ireo sasany izay fahitanay fa misy mihitsy ny mauvaise foi, misy ny tena misy tsy finiavana mihitsy ihany anao an'ilay izy dia efa nisy nalefanay ny procédure de poursuite efa natombokay ho ana député sasatsasany zany ho ana sénateur sasatsasany izay heverina fa misy zany finiavana tsy hainao matombola tsy nanatitra tany amin'ny ACC hatramin'izao reny zany dia efa natombokay araka ny voafaritra ao anaty lalàna ny procédure de poursuite.
raha ny fanazavana ny fitopolo isan-jaton'ireo tokony hanao fanambaram-pananana no efa nahavita na dia efa nahembotra 2 volana aza ny fotoana afara ny tokony hanatanterahana izany. Antenaina ho tafiakatra ny amin'ny 70 isan-jato izany ny faran'ny volana jolay ho avy izao ary roso amin'ny fanamarinana ny tompona andraikitra. Na izany azy azony rehetra tao ny mandefa doléance na fitaraina ny anivony Bianco raha toka misy ny tranga mampiaya amin'ny fahazoana fananana tsy ara-dalàna. Rehetra dia ny hoe raha misy olona ayainareo fa manana fananana azo tsy ara-dalàna ro tompona andraikitra bony izay voakasiky ny anaovana an'izany fanambaram-pananana zany dia azonareo no mandefa vaovao aty aminay na doléance aty amin'ny Bianco mikasika an'izay satria azadino fa ny fanaovana fanambaram-pananana diso zany hoe tsy marina tsy mifanaraka amin'ny zavatra marina amin'ny fananana marina dia efa heliko na nanao aza le olona kanefa zavatra tsy marina nataonao nisy nafenina dia efa manao heliko izy. Endrika iray hitarafana ny mahatany tandalàna sy ny mahatany demokratika ny firenena ny fanaovana fanambaram-pananana. Endrika iray hitarafana ihany koa ny fitantanana mangarahara ataon'ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Fantatra ireo tompona andraikitra voakasika amin'izany ny tokony atao manoloana izany saingy mitsipaka izay voafaritry ny lalàna izy ireo. Izany hoe samy manao izay tiany atao, tsy misy fanaraha-maso, tsy misy fanasaziana. Fatota taratasy misy 520 no natolotry ny samifinina eny anivon'ny fitsarana ny taona 2024. Hatreto miandry ny fanasaziana sy ny fanagiazana ireo fananana azo tsy ara-drarin'izy ireo. Na izany aza miroso hatrany ny fanadihadiana raha ny fanazavany tale jeneraly ny samifinina androany nandritry ny fandraisan'izy ireo ny fitaovana natolotry ny firenena frantsay. Ka eto andry tsy lavatrany. Ady amin'ny kolikoly ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana ny asa fampiroroarona, io no tanjona lehibe tiana hotratrarina ary antom-pisiny ny samifinina. Mijanona eo amin'ny fanadihadiana sy ny fandinihana tota taratasy voaray ihany anefa ny anjaran'ity sampan-draharaha ity. Ny fitsarana no mampiatra ny lalàna. Ho an'ny taona 2024, ny isa 10 ireo fanadihadiana natao ka ny 520 amin'ireo no natolotra ny fitsarana. Hatreto miandry izay vokatra avy eny anivon'ny fitsarana izy ireo. Tsy hoe olona 520 fa tota taratasy 520 tamin'ireo 10 vita fanadihadiana. Ny olona indray zany marina fa miala avy eto amin'ny samifinitsika zany mbola tsisy fanenjehana fa kosa ny olona rehetra izay heverina fa voakasika no ao anatin'izay tota taratasy zay. Hoe teratany malagasy, teratany vahiny moa sarotra ny hoe hijery hoe ny antotanisy amin'izay fa ny azoko lazaina fotsiny angamba dia hoe mahasahana ny famotsim-bola teto Madagasikara sy ivelan'ny faritry Madagasikara ireo atota taratasy mpanadihadiana izay nampitaina ireo. Tamin'ny herintaona izay dia ny amin'ity taona ity moa zany dia efa manomboka manao ny fampitanana izay atota taratasy mpanadihadiana izay ihany samifinina. Miandry ny fanasaziana sy ny fanagiazana ny fananana azo tsy ara-drariny araka izany ny eo anivon'ny samifinina. Eo am-pandinihana ny atota taratasy voaray tamin'ity taona 17 ity ihany koa izy ireo. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe aiza ho aiza ny fandraisana tanana ireo vola mampiayay amin'ny resaka marché public eto amintsika, tahaka ny resaka Claudine raha izay mamonjy izay mbola tsy ahitana toyiny hatramin'izao. Ahoana ireo tompona andraikitra ambony ao amin'ny fanjakana sy ireo manodidina ny fitondrana lasa mpanefoefo ka hatratrarana fanondranana rem-pirenena isan-karazany ary ny sasany aza nahatratrarana vola mitetina na 3 tapitrisa euro tany Roissy sy ny maro hafa. Nisy ny fanomezana ireo kojakoja informatika ilaina amin'ny fanatsarana ny fahafahan'ny samifinina mahita vokatra amin'ny asa izay andraiketany eto an-toerana. Fanampiana vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena malagasy sy ny frantsay. Fanangina tanteraka ary izara raha nahitana omby ny tsenan'omby tao Tsiroany manodidina ao anatin'ny fotoanan'ny tsena azy. Raha toka omby manodidina ny 500 ka hatramin'ny 3,000 isan-kerinandro no amidy rehefa tsena. Fiara vaventy roa ny tondra omby 920 avy no niala tany an-toerana omaly. Raha toka fiara vaventy enina isan'andro no miala ao an-toerana hamatsy ny renivohitra sy ny faritra hafa. Fanadihadiana Feizour Rafaly. Ao anatin'ny andron'ny tsenan'omby azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny omby eto amin'ny tsenan'ny Tsiromandidy raha toka hipoka sy mifanaretsaka ity tsenan'omby ity isaky ny alarobia, lakamisy ary zoma izay amarotana omby manodidina ny 500 hatramin'ny 3,000 isan-kerinandro.
Fiara vaventy roa mitondra omby manodidina ny 420 avy no niala tany an-toerana amatsy ny renivohitra sy ny faritra hafa raha toa ka fiara vaventy 9 isan'andro no miala ao Tsiromandidy. Ny talata lasa teo no nisy ny fanapahan-kevitra tsy hivarotra, anton'izany ny fanjakana tsy fandriam-pahalemana. Tsy azo amidy ny omby satria ohatrany hoe betsaka zany midalo misakana any an-drafanany dia mijaly ilay porokomby avy any ambany zany dia tsy tafiditra mihitsy dia forcena zany olona aloha tsy hivarotra omby. Satria ilay omby akarina nefa lasany zaza matanjaka, akarina lasany zaza matanjaka dia faran'izany ireo tonga dia hoe janona mihitsy lona ireo. Raha hatramin'ny fivelomany tsena zany dia zao vala zao feno terery vala telo tena feno tena hipoka tsara mihitsy. Tsy afa-tsy ny any amin'ny patirazy ara zany. Na izany aza nefa fa tsy antoka tanteraka no iainan'ireo tantsaha izany tsy fahafahana mivarotra izany. Marary ihany ny eritreritra satria io omby io zany mba tsy mpiveloma amin'ny majinika dia izay matahotra ny dalo dia amidinay ilay omby satria aleonay amidy hoanina vady aman-janaka tsy nizay lasa ny dalo dia mampalahelo anay zany zay zavatra zay. Aleonay amidy hiveloma amin'ny vady aman-janaka mba hividananay ohatra hoe natanika loatra zao lavalava kely zao raha mba afaka hividananay tany dia aleonay ilay tany no vidiana raha ohatra hoe ihany. Tena marina zany tokony mba ame riska anay avy aty majinika aty zany ireo lehibe ray aman-dreny lehibe mpitondro Antananarivo ao zao. Manodidina ny 7 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny omby vositra iray, manodidina ny 4 hetsy sy 4,5 tapitrisa ariary arak'izany ny vidin'ireo omby roa camion niakatra avy eo amin'ny tsenan'ny Tsiromandidy. Raha toa ka tokony ho avy 3 enina ny totalim-bidin'ny omby 9 camion izay miala ao an-toerana isan'andro mamatsy ny renivohitra sy ny faritra hafa amin'ny fotoanan'ny tsena. Izany hoe 2 hetsy sy 4,30 tapitrisa ariary. Antsoava arak'izany no ataon'ireo tantsaha-mpamokatra ijereny ny mpitondra fanjakana ny olany tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Ratsehivina, Ankavandra, Ambatomaity be, Morafeno, ireo amin'ny ankapobeny no mamatsy ny tsenan'omby ao Tsiromandidy. Fa eo amin'izay lafiny izay hatrany ina ny tombony tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Melaka no ny fikatsoany sy ampiariana omby eto Madagasikara. Ho fisoroana izany miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana isan-tsokajiny ny solombavamboaka ny mainty rano ary manolotra vahaolana amana ity olana omby ity izy. Fanadihadiana entiny onona saina. Mivelona amin'ny fivarotana omby ny 700 mponina ao amin'ny faritra Melaka. Misedra olana nefa ireo mponina amin'izao fotoana izao noho ny fikatsoany ity sehampiariana ity. Raha ny antotanisa nomeny solombavambahoaka vao fito ao mainty rano Randria mialo Wilson izay sady mpandrara omby manodidina ny 3,000 isam-bolana ny omby mivoaka amin'ny tsena. Ny omby amin'ity faritra ity izay mamatsy ny tsena ao Tsiromandidy sy ireo tsenan'omby eto Antananarivo toy ny eny mahitsy. Nandritra izay fotoana nitokonan'ireo patron'omby izay sahirana ny mponina ao amin'ny faritra raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka. Ambarako etona fa vokatra zay fitokonana nataondreo zay dia nitondra faisana. Ary anisan'ny zaka fa avoazana lehibe iny faritra Andrefanina ny faritra Melaka ny distrikta Ambatomaity moa dia tena zaka tsy eran'ny aina izany favoazana zany satria iaraka amin'ny voalazako teo dia miankina ny omby io ny fiainam-bahoaka ka raha vao nikatso ray volana fotsiny ny tsenan'omby tao amin'ny distrikta Ambatomaity dia tsy nisy rano nandeha tao tsy nisy zavatra nandeha tao na kely ary atrapasairanana tanteraka ny vahoaka Ambatomaity. Olombitsy no mahazo tombotsoa amin'izao fitokonan'ny patron'omby izao raha ny fanazavana hatrany. Vahaolana amin'izany ny fametrahana tobo zandarmaria eo fiadanana izay toerana strategjika ary fandalovan'ny dahalo. Ity toerana ity izay vavahady miditra ny Tsiromandidy, Morafeno be, Ambatomaity ary eo Fianorivo be. Tokony ho amoraina ny vola aloha amin'ny fanaovana taratasin'omby izay mbola mahatratra ny ampatelo ny vidiny mandra-pahatonga azy hoena raha ny fanazavana hatrany. Anisan'ny mampimenomena ny vahoaka ihany koa indrindra ny mpiompiomby ny sara na ny droit be loatra alaina amin'ny omby satria manomboka ny omby voateraka mandra-pahatonga ny omby any ambony latabatra na izy lasa hena zany dia saika ny ampahatelo ny vidin'le omby dia lasa sara avokoa koa matsiaro makiantoka tanteraka ireo mpiompy sy ireo mpandrarany omby zany manoloana zany. Misy nefa ny tompona andraikitra zay raha malala fa mahazo tombony be deabe amin'izany inoko tanteraka fa tsy mitovy moa ny toe-tsain'olona rehetrarehetra fa samy manana ny toe-tsainy dia ny tompona andraikitra ireny. Maro ireo sosikevitra
naroso mikasika ity olan'ny omby eto Madagasikara ity. Hatreto tsy misy fanatanterahana ireny. Mametra-panontaniana vokatra izany ny mpanara-baovao. Ny mpitondra ve no manao be marenina tsy mihaino ireny vahaolana ireny? Sa inina volena ny olana tahaka izao ahafahan'olombitsy migoka tombotsoa? Fa tsy mbola misy aloha hatreto ny fepetra entitra mikasika ny fandriampahalemana eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany no amahivan'ny minisitra tompon'andraikitra voalohany amin'ity sehatra ity ny zava-mitranga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fanadidiny Mioramanitra. Kidnapping, fitsaram-bahoaka, tsy fandriampahalemana isan-karazany. Ireo no tranga isan'ny manaratsendrika ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, indrindra eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Tranga izay mety ho sakana ho an'ireo mpizahatany tsy avy eto Madagasikara izany, vokany miaina ihany koa ny fidirany vola vahiny eto an-toerana. Mbola tsy misy aloha hatreto ny fepetra manokana noraisina mba hanamafisana ny tsy fandriampahalemana amin'ny sehatra ny fizahan-tany. Manamaivana ireo karazana tranga tsy fandriampahalemana ireo anefa ny ministra ny tompon'andraikitra voalohany raha nanontaniana mahakasika izany. Izany zavatra rehetra izany soa ihany. Fa eto amintsika izany zavatra madinidinika mitranga fa tsy azontsika lazaina hoe mihoatra ny firenena sasany dia hoe ngezabe ireny tsy tompo. Fa azo lazaina ilay izy fa manahirana ary manaratsy ny imagintsika fa tsy azo lazaina kosa hoe reny ny fahitana Madagasikara hoe reny misongadina. Laingo zany fa raha jerevantsika ny nosy réunion zao hoe anatin'ny taona anankiray misy olona 20 vonoan'olona zany. Raha oharinao nefa 1 million d'habitants nosy réunion, raha oharina eto amintsika ne tsy misy zavatra ohatran'izany. Tsika zany mbola ambany dia ambany ny olana amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana raha oharina amin'ny firenena sasany. Raha Jaivana, mpizahan-tany vahiny no niara-ny fitsaram-bahoaka tamin'ny taon-daza tany Antsiranana. Tranga izay isan'ny nampiana ny tany fizahan-tany teto Madagasikara tamin'ny taon-daza. Raha ny tanjona tokony ho tratrarina amin'ity taona ity anefa, mpizahan-tany mahery ny 10 hetsy no andrasana izay ampiditra vola mahery ny $7 ihany koa. Fa ny mpiasa misotro ronono eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana sy ny ministeran'ny teti-bola ihany raha ny fantatra no manana fikambanana miaro ho an'ny zon'ireo mpiasa misotro ronono. Saika tsy mahafantatra ny zony amin'ny fikarakarana taratasy ny mpisotro ronono eto Madagasikara. Kely ihany koa ny vola raisiny indrindra ho an'ireo mpiasa contractuel sy ireo mpiasa tsy mbola tafiditra ho mpiasa mpanjakana raikitra. Isorohana ny olana mety iaina ny mpisotro ronono sy fanampiny samikambana no nanaovana io fikambanana io raha ny fanazavana. Araintsika ny fanampanazavana. Mpikambana eo amin'ny 500 eo zany fahitana azy satria izay dia nieritreritra mihitsy hoe na vadina velany maty na reny zazakamboty ireny zany ka fantatra izany ary zao moako zay vao manomboka niezaka zany fa zay ny tanjona zany hoe mba afaka araka le lazaiko teo hoe ho fanampiana ny sarotrinay ara dia hoe mba misy fanampiana isam-bolana zany fa système angamba mbola tsy teny zany zay hoe fomba hoana sy hoana fa rehefa vita moa zany la ifety ataona io dia amory ny retraité rehetrarehetra zay hoe ilazana hoe ty ary ny zavatra vitatsika zao no ataotsika izany fa tsy dia mbola tena holazaina izy zavatra any fa mba misy secret kely ihany le izy. Fa voatery miaritra ao amin'ny bloc révolution ireo mpianatra miisa 9 na dia trano tsy tokony honenana aza ny ao no ny tsy fampiny fodrafitrasa eny an-toerana. Ny tsify sy ny vinam-panjakana maritra ho an'ireo mpianatra dradradradraina ho avy ny firenena no mahatonga izany. Fanadadiny Andry Rarson. Tsy fandraisana andraikitra sy fifaniliana andraikitra taon'ny tompon'andraikitra trano no heverin'ireo mpianatra eny amin'ny université olana tsy ahitana vahaolana maharitra amin'ny zava-misy eny ankehitriny. Fifaniliana andraikitra izay miteraka alahelo an'ireo mpianatra ireo. Eo zany tena mampalahelo anay aty amin'ny croix zay atoraka any amin'ny dirikaba ministère atoraka amin'ny taleny croix. Misy fampian'ny fotodrafitrasa amin'ny tamin'ireo mpianatra milatra amin'ny fonenana amin'ireo toeram-pampianarana ambony tantan'ny fanjakana eto Antananarivo no tsy ahafahan'ny croix mamaly avy hatrany eta mpianatra ny tompon'andraikitry ny croix. Tsy maintsy misy ny fampiresahana atao fa tsy miandry fihetsehan'ny mpianatra sy olon-tomatao malavy izao. Raha mikasika ity bloc révolution nakatsoany ity manokana dia ny fanaraka ny croix sy ny mpianatra fanaovana toeram-pidiovana sy fivoahana izy ireo araka nambarany taleny croix ihany. Manjary manahirana izy ka sy tetantanana zany anankifito tetantananarivo Akatsoany sy Akatso-de Votivorona Mbatomaro sy Ambolokandro na ary Ambohipoana izay misy 18 000 occupants eo dia azo heverina hoe
raha metrahana délai foana izay zany avy any ultimatum dia ohatrany hoe rehefa nanavany ultimatum avy anetsika fa fampiresaka akaiky tamin'ireo mpianatra zao fana tamin'ny fotoana io ary eo mpamaranana le fanapakevitra mihitsy hoe anaovana le sanitaire ve izy sa misy toerana famondrana azy rehefa tsy nety le toerana famondrana azy dia anaovana le sanitaire izy. Ny tsy fanana fanjakana viana mikasika ny fampianarana ambony eto Madagasikara no miteraka ny tsy fampian'ny foto-davitra sy andraisana ireo mpianatra. Raha ny eto Antananarivo ohatra dia efitrano amin'ny mpianatra 720 mitsinjara amin'ny toerana 7 dia Akatso 1 zany, Akatso 2A, Akatso 2B, Ambolokandrina, Ambohipo, Vontovorona ary Tamberoa vao vita ny tetezamita farany teo ireny no mandray ireo mpianatra ireo. Mpianatra miisa 7,000 mahery anefa no mila izany raha ny eto amin'ny faritany Antananarivo manokana. Raha ny tambin-karana sy tombotsoa azon'ireo mpitondra eto na mpanantanteraka io na mpanao lalàna na androm-panjakana hafa anatin'ny repoblika, raha misy ny vinamatotra sy politika amin'ny fitsitsiana dia ahavitana foto-drafitrasa maro, tsy ho amin'ny mpianatra ihany fa ho amin'ny vahoaka malagasy manontolo. Fa ny tontolon'ny fandriam-pahalemana indray no lohahevitra nanaovan'ny agence capsule fanadihadiana niarahana tamin'ny KOLO TV tamin'ny faran'ny volana May sy ny fiandohan'ity volana Jona ity. Ny 370 mahery nametrahana fanontaniana no milaza fa tokony ampiasaina ny tafika hitandro marina ny fandriam-pahalemana. Fanadihadiana Mioramanitra. Tamin'ny olon-tsotra miisa 400 mihoatra ny 12 taona, 330 no nanontaniana no nilaza fa ampiasaina ny tafika tena hitandro marina ny fandriam-pahalemana. Ny fampiarana ny lalàna amin'ireo izay manao ratsy no mety hanatsara ny fandriam-pahalemana toy ny 230 no nanontaniana. Ny 70% milaza fa tokony ampiarina amin'ireo izay tratra amin'ny fitsaram-bahoaka ary ny 10% no nilaza fa tokony averina ny andro masom-pokon'olona ary omena fitaovana. Ny vahoaka madinika no tokony omena sehatra ahafahana manatsara ny tontolon'ny fandriam-pahalemana eto amintsika araka ny fanehoan-kevitry ny mpandinika ny fiarahamonina iray. Tsy ampy ary voafetra ihany ny asan'ny mpitandro ny filaminana, hoy hatrany izy. Zany hoe isika zany zao manoloana n'io resaka fandriam-pahalemana io zany tsy vita fotsiny hoe mampiasa hery hoe andefasana maramila andefasana an'izao, io mijanona fotsiny amin'izay andro atongavan'ny maramila sy ny mpitandro filaminana zay, fa rehefa lasa dia tonga ihany le izy ratsy voavoahantsika mihitsy. Tsika zany tena tsy maintsy manao fanapahan-kevitra farak'izay entitra sy maika mihitsy anovana ny fomba amin'ny fitantanana ny firenena eto Madagasikara dia ny mampifanantona an'io arena Madagasikara io amin'ny fanantona mba hahafahan'ny mponina ho tompon-draharaha ao anatin'io fa tsy ahidika foana ny mponina. Ho an'ity mpandinika ity, ny rafitra misy eto amintsika no isan'ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy mitovy ny fizarana eto amintsika, vokany misy ny sokajin'olona voahilika amin'ny sehatra maro. Tokony omena sehatra araka izany ny vahoaka ho tafiditra ao anatin'ny rafitra mitandro sy manatsara ny fandriam-pahalemana. Lafiny toe-karena tafiakatra 2 alina ariary ny iray kilao amin'ny kafe amin'izao fotoana izao eny amin'ny mpamongady. Ny faratsiany lalana any amin'ireo toerana mpamatsy kafe no isan'ny antony mahatonga izany, hoy ny teknisianina. Fanadihadiana entiny Juin saina. Tafiakatra 2 alina ariary ny iray kilao amin'ny kafe amin'izao fotoana izao, raha novidiana 507 ariary zany ny volana maritsa lasa teo. Sarotra nahitana kafe hoy ireo mpamongady eny Anosibe. Porofon'izany mahatratra 20 izy ireo no nivarotra izany. Tsy misy afa-tsy 5 sisa amin'izao fotoana izao. Ny kafe avy any Ambanja no any sisa tonga eny Anosibe raha ny fanazavan'ireo mpamongady. Kafe zao amin'izao miakatra dia miakatra satria isaky ny adin'izay izy mila arivo miakatra arivo isan'andro. Fahafatahana anazy le fao zany efa misy amin'izao. Le vao kafe vao amin'izao efa misy. Fa tsy maraka tsena le izy. Mividy kafe BDP dia na misy an'le izy dia ampiakan'le varotra foana moa le mpakavana ambanivohitra mampakatra any koa. Kafe anay zao kafe any Ambanja raisina 7 ariary, 500 sy 7 ariary. Tamin'izany ve zao izy 4 arivo dia tamin'ny volana May teo izy 500 sy 7 arivo dia zao izy 2 alina. Fahafantarako aloha mety asitritry ny mpanan-karena ny tena marina dia amody afeham-piainana aloha dia treo miakatra izy dia ray vaovaoaka. Vokatra io voaterina mpiakatra ny vidin'ny kafe iray kaopy ireo mpivarotra nampiasa ny kafe vaon'ny 100 isan-jato. Raha 100 ariary ny kafe tapany tsotra
300 zany amin'izao fotoana izao ary 400 ny kafe misy ronono. Ho an'ireo mpivarotra izay tsy nampiakatra ny vidin'ny kafe ranony, sekain'izy ireo vovo-kafe ny kafe vaoniny ahafahana mitazona ny vidiny ho ariary zato. 50 mbola anazy amin'izao tsy mahazo tsony raha tsoronjany. Tsy maintsy afangaro zany izy satria tsy araka vola tsony le izy amin'izao. Eny mieritreritosika eny mivarotra kafe sy mofo. Efa miakatra mihitsy kafe tsotra 400 zao ny tena izy. Mianay tapany 200 tsotra io. Raha misy ronono izy dia 200 fa raha tsotra izy dia 100. Mbola tsy niakatra zany ianareo? Efa niakatra fa efa hoe afangarona le amin'ny kafe amin'ny sesewa fa tena tsy lafo be. Vita e. Ny fandalovan'ny rivo-doza tany amin'ny faritra mpamboly ireo kafe, ny faratsian'ny lalana, fa ihany koa tsy fampiny fahaiza-manao ny retantsaha no mahatonga izao fidanganan'ny vidin'ny kafe eto amin'ny tsena anatin'izao raha ny fanazavan'ny teknisiana momba ny fambolena. Fa mahatonga an'io raha ohatra izy ka namokatra be dia be tamin'ity dia midina be ny vidina kafe dia tsy nikarakara tsony izy fa kivy izy. Dia rehefa kely indray rehefa vokatra kafe amin'ny herintaona satria tsy dia nikarakara firy izy dia miakatra be indray vidiny. Izay zavatra rehetrarehetra izay zany no miteraka an'izay ataontsika. Ankoatr'izay, misy mpandraraha vahiny manangona any am-potony ireo voan-kafe ary manitrika izany ho ny fanazavan'ny mpamongady iray izay tsy nanaiko alaina sary. Raha tamin'ny taona lasa 500 sy 7,000 ariary ny lafo indrindra tamin'ny vidin'ny kafe iray kilao. Ary nidina 4,000 ariary zany rehefa tonga ny fotoam-pihotazana. Isan'ny firenena manondrana kafe i Madagasikara, mamatsy ireo firenena Afrikanina toy ny any Maroc sy Egypte. Eo ihany koa ireo firenena Europeanina toy ny any Fransa sy Belgique. Raha ny antontanisan'ny taona 2024 navoaka ny trade map, aotra faingo 2,100 ny fanondranana maneran-tany no ataon'ny Madagasikara eo amin'izay kafe izay. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray, anisan'ny teboka iray tsy ahitana tombontsoa ny fanovana ny rafim-pampianarana raha ny voalazan'ny Justice EP Fianarantsoa. Mbola manjavozavo ary manamafy ny ahiahy hatrany ireo mpanabe amin'ny fampiarana izany amin'ny taona 2024. Raintsika amin'ny fanadihadiana. Azy azo mbola fosiny no nanovana ny rafim-pampianarana fa tsy misy foto-kevitra mazava. Maizina ny hoavin'ny firenena. Izay ny apahan'ny fanambarana navoakany Justice EP Fianarantsoa tamin'ny herinandro lasa teo, fiovana ifotony izay takin'izy ireo ary mila tomboka raha ny fanazavana. Anisan'ireo teboka nanaitra ny be sy ny maro ao anatin'izany ny tetim-pivoarana iombonana ho an'ny sehatry ny fanabeazana na ny PSE. Eo amin'ny antotanisa mandrindra ny 20,000 ny tany famerenan-taona raha voalazan'ny RSN na ny rapport d'état du système éducatif national. Ho an'ny mpanabe iray, sahirana ny fianakaviana malagasy ka ina hitombo io ta io raha piarina ny PSE amin'ny taona 2024. Le sivy-taona ianarana mety izy voka-dratsa le satria lava be. Ny ankizy sahirana zany ray aman-dreny dia eo amin'ilay hoe amin'ny tany le sivy-taona mety anahirana be vao vita le sivy-taona satria ao aorianan'ilay sivy-taona tsina vao isafidy izy hoe inona ny lalana izorako eo amin'ny fianarana ao ataoko mba ahafahako manatratra tandrony dia mety hijanona eo. Raha tena farany lavitra zany izy dia ny olana amin'izay mety hoe vita ny sivy-taona dia tsy anotsony izy ao aoriana izay satria le fahasahiranan'ilay ray aman-dreny mitombo foana. Mety tsy ho tonga any amin'ny sivy-taona koa aza ny ankizy sasany. Hoe rehefa le bebe mahay mamaky teny sy manoratra sy ny sisa dia lasa manampy amin'ny ray aman-dreny amin'ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny. Fanabeazan'izay antoky ny fampandrosoana ary ahafahana mitondra fiovana eo amin'ny lafiny sosialy, toe-karena sy politika. Ankoatra ny fiantraikany io fanovana io eo amin'ny fanabeazan'ny mpianatra, miantraika mivantana amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ny tetiandrom-pampianarana. Tetiandrom-pampianarana zany mety hisy olana eo amin'ny privé tsotra, le sekoly miantena mihitsy satria ny ankamaroany zareo mbola manofa trano. Dia raha ohatra hoe eo amin'ilay fotoana iny zany hisy fotoana lava tsy ianarana dia ho perte le sekoly satria ny hofantran'olona tsy maintsy aloha, ny mpampianatra koa mbola tsy maintsy hojery eny. Mbola ao anatin'ny famolavolan'ny PSE mba entina hanatsarana ny rafim-panabeazana eto Madagasikara ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Maro amin'ireo tompon'andraikitra ny nivin'ny sekoly no tsy samy maneho hevitra momba ity rafitra vaovao apetraka ity.
Hatreto vitsy amin'izy ireo no tsy mahita tombony amin'ny PSE ary tsy mifandanja ihany koa ny fifanankalozan-kevitra raha ny fanazavana. Miandry ny fivoaran'ny tetikasa mialohan'ny atongavana izany ho lalàna ireo mpanabe. Mialohan'ny anaranao ny maresaka ara-kolontsaina, fanatanjahantena sy ny vaovao iraisam-pirenena dia ireto misy dokam-barotra. Parabola ndray zao ny tena sura ny l'engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Tsy mitsahatra ny manome fahafa-po anao ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itosy. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, tsara kalitao, nefa ny amin'ny vidiny mirary. Hitanao eto avokoa ireo karazana appareil électroménager izay manamora ny asa ao an-tokantrano ao. Ny réfrigérateur sy congélateur maro azo isafidianana tsara. Misy hatrany ireo machine à coudre mitondra ny marika avolenta Saint-Georges izay fanta-daza maneran-tany. Tsy diso anjara ihany koa ianao amin'ireo appareil électronique maro ary fantaro fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Ao amin'ny Blue Line TV, fihenam-bidy manokana 700 be zao azonao ny chaîne rehetra. Mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra, fa lasa 30 000 ariary raha maka telo volana mihoatra. Blue Line TV, io ny tolotra mora indrindra, tsy voatery mividy lafo a, tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra, eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Sady mbola vao mafana be mihitsy izy misongona dadabe zanonako ary ahoana ny tovolahy ny amoko mbola efatra azafady eo ary fiavy manao iny ianao atao mena kely lena ono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako akia safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. C'est la boisson des champions. Elle est pétillante et tellement rafraîchissante. Big, c'est tout simplement la boisson parfaite pour toute la famille. Big, vois ta vie en grand. Big. Fabriqué par Malagas Boisson. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra aingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatra mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana, ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala resevera ora misia mba haingakengana kely ianao fa zange mamaiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. ITM 740 etsika iray lehibe ho an'ny fizahantany, ny sakafo, ny asa tanana ary ny fialamboly. Ahitana pampiranty mihoatra ny 200 famelabelan-kevitra ary fanentanana isan-karazany. Fampisehoana fandrahoana sakafo iarahana amin'ny chef lalaina sy chef zoo. Lalao samihafa iarahana amin'ny Aléa des possibles, Madagascar's Fashion Show iarahana amin'ny Michael Vida, baptême de plongée, acrobranche, tyrolienne. Izy tombola mety ahazona loka marobe sy fotoana manokana ahazona fihenam-bidy. ITM ny 20 hatramin'ny 1 volana jona ao amin'ny village francophonie Andohadapenaka.
Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mora vidy tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoana, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika jiaby. Spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Mba tiany dada hitoetra ireo fotoana mamiarana amin'ny vady aman-janany. Omihoasy ny smartphone Orange Rise. Sady niena 169 000 ariary TTC Bezon ny vidiny. Misy cadeau 1,5 gigaoctet anaovany internet, miampiantsy 1 minitra sy SMS 10 makany amin'ny Orange. Araroto ny Orange Rise ampifaliana ny data. Tonga vaingana eny amin'ny toeram-pivarotana Orange. Orange. Satria sarobidy ny fotoana irahana. Izany no nahatonga anay hampiasa ny menaka fanendy spesial vita avy amin'ny akora tena natoraly izay mampiavaka ny sakafonay. Ampamirapiratra ny tontolo andro, ny ketchup spesial ny safidio, tsiro tsy manam-paharoa sady lafatra tsy misy ohatr'izany. Menaka fanendy sy ketchup spesial ho anao. Spesial, hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Hey, azambasar piaro no madama. Inna tifanani. Vokek tumuka zatamialna. Mapiasa frostbite. Udimukachima septa. Mosquito frostbite. Ampiasenu ndeta. Ampiasa frostbite. Nisbata karazanyena. Mosquito frostbite. Timura tapaka numata. Ampiasa frostbite. Udimukatena tsara. Mosquito frostbite. Mampiasa Mosquito France Coil matura ampilaminana. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika ny lafin'ny kolontsaina avy hatrany no izantsika izany. Dia miavaka avy any amin'ny faritra Atsinanana indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Kolontsaina any amin'ny faritra Toamasina ny mihira sy mandihy amin'ny gadona basesa. Na misy aza ny fidiran'ny gadona vahiny eto amintsika betsaka ny mponina mitany izay kolontsaina izay. Harary ny fanadihadiana. Kolontsaina mampiavaka ny faritra Atsinanana ny diso ny hira basesa. Hatramin'izay izany hoe efatra amin'ny fahagola no efa nisian'ity gadona Atsinanana ity izay dian-drazana avy any Betsimisaraka. Rehefa andro fety toa ny tsabora na ny famonoana omby, ny fetim-pianakaviana isan-karazany, fitsainana vahiny no ampiasaina azy. Fampitana fitiavana, fanehoana firaisan-kina, ahitana taratra ny fihavanany ihany koa ity gadona ity. Manafatra voalohany fifankatiavana dia fisarihana ny olona hoe ankatiany vakoka maha izy anazy dia aveo fitiavana aloha fifankatiavana lehibe indrindra dia fiarahamonina afatra tena ampitany anatin'le hira fa zay zao. Aponga, gayamba, angorodao no ampiasaina rehefa manao izany. Miasa avokoa eto na ny tanana, na ny feo, na ny tongotra hatramin'ny loha. Mbola vitsy ny toeram-pianarana ditaka izao eto Madagasikara. Saika lova na fampitana fahaizana amin'ireo izay miangaly azy no ahaizany taranaka teoriana izany. Manoloana ny fidiran'ny sioka avy any ivelany anefa mihavitsy ny manao ny dihy basesa ankehitriny. Ny avatra io mampita ny kolontsaina mahabetsimisaraka anay dia aveo dia mba tsy ho very izy dia hoentinay foana fa le tanora zao koa tsika tsy tanora foana fa olona rehetra mandroso be. Dia efa mivoana amin'ny raha dia ohatrany sady ho very izy dia velomina foana tsy azo janona mihitsy zany le hoe kolontsaina amin'ny faritra Atsinanana amin'ny Betsimisaraka zay tsy harinay mihitsy zany atao velominay.
araka izany tanjon'izy ireo ny amelony indray ity kolotsainy ity ankoatra ny basesa maro ihany koa ny vakotrazana avy any amin'iny faritriny anisan'izany ny totodia fatafita tany amin'ireo mpianatra ny clashback andiany voalohany sy ny faharoa itoy ny fahasivy ambin'ny folo ny volana jona ho avy izao indray noho izany ny andiany fahatelo izay ho hitanao ihany koa eto amin'ny fahitalavitra kolo fanadidiny Jessica Miray. Hiavaka ny fandaharana amin'ity taona ity raha fampitinana ny lesona no nisy nandritra ny andiany roa dia isy karazany laza adina amin'ity andiny fahatelo ity izany hoe isy ny fampiarana izay tao amin'ny alalan'ny hira hatrany ny clashback raha tsy hivina dia fampitinana ireo lesona ho lasa hira miady rima. Resaka matotra tsy tantara blagy hianatra tantara aloha dia ny guerre froide narana daholo fa mbola tsy aiza hivoaka fianarana amin'ny fiainana fianao aza mitsoka Romanie Tchécoslovaquie azadinonao ihany koa i Bulgarie izay nafahan'ny armée rouge avy any Russie ka lasa socialiste ary zareo noho izany vokany hoy premier ministre anglisy izay nanazava tamin'ny 1940. Miara-miasa amin'ireo mpampianatra sy mpanakanto amin'ny fampitinana ny lesona ny mpanatotosa ity fandaharana ity. 50 vidéo no diffusena dia lesona ao anatin'izay roapolo dia ny telopolo sujet type d'exercice tao. Ny artiste anjanjara moa dia fa ireo artiste tanora mety amin'ny ankizy amin'izao fotoana ireo hoe mpanao rapy, mpanao R&B, anisan'izany ry rap roots, ry arunjo, ry bigzimda, KOLO mazava ho azy. Tafiditra amin'ity andiany fahatelo ity avokoa ny ankamaroan'ny taranja rehetra toy ny matematika, fizika, filozofia ary koa ny fomba fianarana lesona na ny metodolojia. Fandaharana natao hanampy ny mpianatra ihany koa ny clashback fa tsy mahasolo ny any am-pianarana. Ny fanadinam-panjakana baccalauréat ihany koa no hanaovana fandaharana amin'ny maha clashback azy. Ka iraisam-pirenena kosa indray nandresy ny conservateur tamin'ny fifidianana solombavamboaka mialohan'ny fotoana tany Royaume-Uni raha ny voka-pifidianana vonjy maika any amin'ny toerana. Na misy azy io fandreseny io tsy manana ny maro anisy intsony ny antoky ny Theresa May izay niantso amin'ny fanaovana io fifidianana mialohan'ny fotoana io. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Raha ny fikisan'ny Theresa May, Prime Ministre Britannika ny anana manda mazava hiajina ny momba ny Brexit. Nandresy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fotoana omaly ny antoko conservateur antsy Prime Ministre Britannika ity saingy tsy manana ny maro anisa intsony. En ce moment, plus que tout, notre pays. Amin'izao fotoana izao ny tena ilain'ny firenentsika fahatonina. Raha marina ny valim-pifidianana vonjimaika ny voaka ka nandresy tamin'io fifidianana io ny antoko conservateur dia andraikitsika ny manao izay azon'io firenena io fahatonina ary izay no ataontsika. Les pays connaissent cette période de stabilité et c'est ce que nous ferons. Namezaka mitraka aza ny Prime Ministre tamin'io tsy fananana intsony no maro anisy io ankilany mirehare fatratra ny antoko mpifanandrina aminy ny travailliste izay nahazo toerana 30 hatramin'ny 70 amboniny. S'il y a un message au résultat. Raha misy ny afatra tiana ampitaina amin'ny valim-pifidianana io dia ny hoe nitaky fifidianana ny Prime Ministre satria nitady mandat izy, ny mandat azony dia fahaverezan'ny toerany conservateur, fahaverezan'ny vato, fahaverezan'ny fanohanana sy ny vatokisana. Ampy ireo mba ialany ary amelan'ny toerana ho an'ny gouvernemanta tena misolo tena marina ny olo-pirenena amin'ity firenena ity. Des citoyens de ce pays. Ratsy ny toerana ho an'ny Theresa May, mafy ihany koa ny faharesena ho an'ny indépendantiste écossais izay very toerana manodidina ny 20. Mitombo kosa anisan'ireo parlementaire ho an'ny libéraux démocrate na vitsanisy indrindra aza. Mialohan'ny sarana dia voaverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity anio ity. Zararana ahitana parlemanta teny amin'ilay hetsika antonsainy anteny mera rotonta na mitondray ny lohateny hoe anteny mera manakaiky vahoaka. Ny tabilao maneho ny fomba fiasa ao amin'ny anteny mera rotonta no namen'ny tokotany. Antota taratasy miisa 5/20 no natolotry ny samifina eny anivon'ny fitsarana ny taona 2024. Miandry ny fanasaziana sy ny fanagiazana ireo fananana azo tsy aradrariny izy ireo. Nangina tanteraka ary zararana ahitana omby ny tsenanomby tao Tsiromandidy na ao anatin'ny fotoana ny tsena aza. Raha toka omby manodidina ny 500 ka hatramin'ny 3,000 isan-kerinandro no amidy rehefa tsena. Dia izay koa tompoko klasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
te hampirindra sy tiana mora ny fiainana andavanandro safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itosy ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itosy. Big, vois ta vie en grand. Big. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao